Ny mety tetry ny andro eny an-dranomasina ny zoma 4 May 4 amin'ny 9 maraina hatramin'ny sabotsy 5 May 4 amin'ny 9 maraina. Vinavinaina ho mafy hatrany ny fitsokan'ny varatrazany amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana Madagasikara. Ho mafy ny rivotra araka izany amin'io toerana io amin'ny anio 3 May hatramin'ny 12 alina eo anelanelan'ny tanjona Bobaomby sy ny tanjona Angotsy. Mampiatra avy hatrany ny fampitandremana amin'ny loko mena eo anelanelan'ny tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Etsy andanin'izay ihany koa dia hikorotana hatrany ny toetry ny andro eny an-dranomasina amin'ny morontsiraka afovoany Atsinanana sy avaratra Atsinanana nosy noho ny alin-drano avy any atsimo Atsinanana. Aherin'ny ranomasina araka izany ary ny haavon'ny onja dia manodidina ny 2.5 hatramin'ny 4 metatra ho amin'ny anio 13 ny volana May hatramin'ny rapitso 14 ny volana May. Izany dia manomboka eo voapeno hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Fampitandremana amin'ny loko mena avy hatrany eo anelanelan'ny vohipeno sy ny tanjona Bobaomby ary entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika eo ameny manam-pahefana isa tokony. Ho amin'ny morontsiraka Atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, hanorana malefaka miatoato. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 5 km isan'ora, hatratra 5 km isan'ora ny avaratry Vohimara. Aherin'ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2.5 hatramin'ny 3.5 metatra, isy ny alin-drano avy any atsimo Atsinanana. Ho an'ny tanjona Angotsy hatrany Mahanoro dia hanorana mahalana. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 7 km isan'ora indraindray. Anonja be na aherin'ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra, isy ny alin-drano avy any atsimo Atsinanana. Ho amin'ny Mahanoro hatrany Taolagn'ny andro dia hanorana mahalana manakaiky amin'ny Mahanoro, ho maina amin'ny ankapobeny any Ankafa. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora ny avaratry Vangaindrano. Ho avy avaratra Atsinanana kosa ny Ankafa ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonja be na aherin'ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra, isy ny alin-drano avy any atsimo. Ho an'ny Taolagn'ny aro hatrany amin'ny tanjona Vohimena dia andrahoana amin'ny sitokotoko na ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 km isan'ora. Aherin'ny ranomasina fa ny haavon'ny onja dia 2.5 metatra. Ho amin'ny morontsiraka Andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Akabo dia ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 2.5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Akabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro dia ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 12 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy Andrefana ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora ny tolakandro. Adimy mpanonja na anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja kosa dia 1 hatramin'ny 2.5 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava dia ibalika ny masoandro. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 km isan'ora ny maraina, hatratra 5 km isan'ora ny avaratry Mahajanga. Ho avy Andrefana na atsimo Andrefana ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adimy mpanonja na anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 1 hatramin'ny 2.5 metatra ny maraina, 8.5 hatramin'ny 1 metatra kosa ny tolakandro. Ho any Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby dia ibalika ny masoandro. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 15 km isan'ora amin'ny tendrony avaratra no isehon'izay. Iovaova kosa izany any Ankafa ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia manodidina ny 8.5 metatra.